Ny fahotany akana, ny fahotany akana. Izay no lohahevitra hodiny antsika amin'ity alatsinainy fahatelo volana novambra ity. Manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Mpiara-midinika, raisiko ho fifaliana mandrakariva ny miaona aminao, miaraka mandinika, miamitombo isika, mandinika izao fandarana izao, mankasitraka indrindra amin'ny fampahirizana izay atolotrareo sy ny vavaka izay hoentinareo. Dia tonoana mandrakariva ao amintsika rehetrarehetra hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanantompo mba hanjaka ao am-ponao sy ny ankohonanao. Andeha ry iaraka hivavaka isika raha nomboka ity fotoana ity. Andriamanitra ray eo, indreza ny hafalianay, fa na dia mpanompo tsy mahasoa aza, na dia tsy mendrika eo anatrehanao aza, dia nomenao kosa tombonandro, noho ny famindramponao no tsy nalandritranay, noho ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay, ka dia mipolotra ao ambavanay tompo, ny fisaorana koa raiso re, ny saotra ny dera, ny voninahitra izay atolotra eo anao, satria efa anao hatramin'ny taloha sy mandritra mandrakizay izany. Ankehitriny ary raha andinga tenao izahay, dia ampitoero aty anatinay ny fanahinao masina, ka hisoronao ny hevitra mampisaraka anay aminao, dia ny fahotana izany. Dia mitenena Jehovah fa vonona izahay hiaino ny taritarana. Aminareo angatana ny vavaka. Amen. Ny fahotany akana. Milohan'izay nefa aloha dia andeha hiverenantsika kely ilay andinina atao tadiana izay faratombokantsika omaly, na dia mbola miambakavaka azy. Azo natao ny mamaky fa tsy maninona, vakio Jeremia 7:10 ka ny 10. Izao Jehovah no mpandinika ny fo sy mpamatatra ny fo, mba hanome ny olona rehetra araka ny alehany avy, dia araka ny vokatry ny asany. Jehovah ilay mpandinika ny fo. Androany dia hojerentsika ary maly dia hitantsika ilay hoe ny fivadihana tamin'ny fanekena. Fa androany dia hiditra kokoa isika ny amin'ny fahotany akana. Inona ny dingana narahina ny momba an'Andriamanitra sy akana eto amin'ity fahotany akana ity. Ao amin'ny Josoa 7 ka ny 9:10 ka hatramin'ny 7:10 no ahitantsika. Izao no voalaza ny teny. Dia ny fo maraina koa Josoa ka nampanatona ny Israely araka ny fireneny avy, ary ny fireneny Joda no ny tanana. Dia nitondra ireo fokony Joda izy, ka ny fianakavian'ny Zera no ny tanana. Dia nampanatona ny fianakavian'ny Zera indray isambatan'olona izy, ka Zabdi no ny tanana. Dia nampanatona ny ankohonany araka ny olon tsirairay izy, dia Akana zanak Karmi, zanak Zabdi, zanak Zera, avy tamin'ny fireneny Joda no ny tanana. Dia hoy Josoa tamin'ny Akana: anaka, masina ianao, ome voninahitra da Jehovah Andriamanitra Israely ka mitsora aminy, ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao aza feninao ahy izany. Mamperitrehitra izany dingana nataon'Andriamanitra izany. Dingana nefa izay nanehoana ihany koa ny famindrampon'Andriamanitra. Natsoina ny firenena ray manontolo, ny Israely ray manontolo. Dia avy ao amin'ny firenena Israely ray manontolo misy firenena anankiray. Dia avy ao amin'ny firenena anankiray dia makao amin'ny foko anankiray. Zany hoe misy fotoana zany. Avy ao amin'ny foko anankiray dia nalaina indray ny fianakaviana anankiray. Dia avy ao amin'ny fianakaviana anankiray dia nalaina ny isambatan'olona. Dia atao amin'ny isambatan'olona nahitana fa hiakana ilay izy. Ireo dingana rehetrarehetra ireo endriky ny famindrampon'Andriamanitra izay mitaona ny mpanota anankiray hibebaka. Tsy nambaran'Andriamanitra mivantana momba ilay mpandika lalàna tamin'ny voalohany, fa nandrafitra dingana maromaro arahiny izy, izay mampiseho ny fahamarinany, ny fahasoavany.
Rehefa avy nanazava ny antony naresy ny Israely izy dia nanao antso mba hanamasina voaka ny tenany dia nasiany fotoana teo an'ilalaila fanambarana dingana atao sy ny fampiarana azy. Zay ahafahany akana mieritreritra, nahafahany akana ny aiky ny elony ary nahafahany akana mba nibebaka. Toy izany koa nanao izay ahafahana anapakivitra ny fianakaviana izy, na iraitsikombakomba aminy, na hanafina izany ka tsy handray anjara aminy tahaka ny zanaka kory. Hitantsika eto fa nisy olona tsikelikely avy tamin'ny Israely manontolo ho amin'ny firenena iray ilay fanamelohana. Avy eo amin'ny firenena ho an'ny foko anankiray tahaka izay lazako teo aloha teo, ary avy amin'ny foko anankiray ho amin'ny fianakaviana iray, ary avy amin'ny fianakaviana iray ho amin'ny isambatan'olona. Zany no fomba hitan'Andriamanitra mamonjy antsika. Ataon'Andriamanitra avokoa izay fomba rehetra hamonjena. Ataon'Andriamanitra ny dingana rehetra hamonjena anao. Fa indraindray toa tsy tsapako izany. Indraindray tsy tsapako izany. Tsy nampiseho ilay nanao heloka fotsiny izany fisotra ny fanadihadiana izany, fa nanao mihitsy ahafahana amin'ny fanamelohana izay nisy teo amin'ny akana. Zany ny fomba an'Andriamanitra. Tsy ny anameloka mantsy ny mamaky an'Andriamanitra. Tsy hitrako Jehova. Ny afatesany ratsy fanahy fa mba hialany amin'izany. Ny tian'Andriamanitra dia natsapahany akana fa toa miroso makany aminy ange izany fidingana rehetrarehetra izany, saingy tsy tsapany akana izany toe-javatra izany. Ry mpiara-midinika namana, moa ave misy zavatra tsy hitan'Andriamanitra avy eo amin'ny fiainantsika. Ary teto dia nafinahitra ny fomba fitenin'ny Josoa, nampihetsi-po mihitsy ilay teny manao anaka. Tena mampiseho fitiavana ange zany teny Josoa zany. Tsy fiteny tratrevatreva, tsy fiteny mikitakita, tsy fiteny feno ataizerana, fa fiteny kosa toa miantso manao masiny ianao anaka. Fa inona zao ataonao zao e? Zany ny tena ray aman-dreny. Fa inona zao ataonao zao anaka? Lazao amiko ankehitriny. Tsory amiko re, inona no ataonao? Azafenina amiko izany. Tena naneho fitiavana, maneho tena mampitarika feno fitiavana azy. Josoa teto amin'ity toe-javatra ity. Ry mpiara-midinika namana, ny Salamo 8:100 dia milaza zao teny izao. Davida dia nilaza ity teny ity amin'ny Salamo 8:100 manao hoe: Jehova, efa nandinika ianao ka mahalala. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitra eny lavitra eny. Voavidinika ao ny toetra na mandeha aho na mandro, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Ary indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako, Jehova. Manodidina eo ivohoko sy eo anatrehiko ianao, ary apetrako amiko ny tananao. Aiza no ialako ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy eo anatrehanao? Fa na dia miakatra any an-danitra azy zao, any ianao. Ary na dia manao fiaina tsy hita ho fandriako azy zao, indro any ianao. Ry mpiara-midinika namana, tsy azo anafenan'Andriamanitra. Miariary eo anatrehan'Andriamanitra. Mahalala ny ao am-potsy miloka Andriamanitra. Mahalala ny ao am-bavanao Andriamanitra. Zava-dehibe ny manamarika ny fiantsoana any Josoa, any akana mba ho amin'ny fibebahana anaka. Feno fangorana any akana ny fony Josoa. Niantso izy. Marina fa natsoina mpiatra ny fitsarana amin'ity manao heloka ity Josoa. Kanefa mbola nanao antso izy. Fihetsika maneho firaisam-po, fihetsika maneho hatsara-panahy, fihetsika maneho fitiavana. Mahafinaritra izany toe-javatra izany. Nampangainy tsy ampitahotra kosa ny fiatsaram-bilatsy, ny tsy finoana. Tamin'ny ranomaso no nitenenany hoe manao anaka, tsory amiko, azafenina amiko izany. Androany ary. Raha tsapanao fa malala izay rehetra ataonao Andriamanitra, mbola nafina an'Andriamanitra ve ianao? Aza manafina intsony. Ny anarana hoe akana moa taty aoriana dia novana hoe akara. Mba hahatonga an'ilay izy satria fantatsika tsara fa ny toerana nisy azy ireo anie dia izao no voalazany, satria fantatsika tsara fa niaran'ny famonoana, didim-pitsarana i akana, ary dia ilay toerana izay nahafatesany akana dia izao no voalazany hoe izany no nanaovany anara izany tany izany mandrak'androany hoe loasahany akora. Ilay akora zany dia avy amin'ny anarany hoe akara, ary akara no nanovanany anaran'ny akana
taty aoriana. Ka Andriamanitra ne ampieritreritra antsika indray izany tantara izany. N'izay ny fahotany akana. Ary ny fahotako mba manahoana? Ny fahotanao. Soloy ny anaranao, ny anaran'ny akana androany. Didinio, eritrereto ny fomba ny dingana rehetra ataon'Andriamanitra mba hahatonga anao amin'ny fivavahana. Ekeko ve ny tari-dalamen'Andriamanitra ka hahatonga avaka amin'ny fivavahana? Sa iziriziry akana mafy ny foko tahaka ny akana ka tsy anakintsony, tsy hivadika mihitsy. Andriamanitra ne hita ianao, ampisaintsaina anao amin'izany dinika ny fanaovantsika teto izany, mombanao mandrakarivana izy. Bavaka isika tompoko. Raha eo mampieritreritra anay izany tantara izany. Marina fa fahotan'ny akana no nodinianay, fa hay ny fahotanay mihitsy no ny anaranay androany. Nasehonao taminay eko ny dingana rehetra ampitiavana nataonao tamin'ny akana mba hamonjena azy. Hay tsy ho an'ny akana izany fa ho anay ihany koa, ataonao daholo ny dingana rehetra mba hamonjena anay. Tompo androany mangataka kosa izahay, ny fanena masina ny mba hitartalana anay, ka ny fiafaranay tsy tahaka ny akana, fa ny fiafaranay kosa dia miantoraka miandany aminao. Dia apetraka tananao ny fiainanay, apetraka tananao izao mpiara-midinika rehetra izao. Izany no irenesana tany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.